amin'ny fifeina lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny teny mitia tonga amin'ny fotoana irantsika izay azontsika manaraka ny tenin'ny fampianarana indray larana ino moa zany fahafolo ny fampianarantsika ny amin'ny teny mity miaraba manokana ny dada Malayay avy ny tenako Elia ary miaraba manokana ihany koa ny Osoa amin'izao fitondrasako ny teniny izao ary manonona ny atsarana tsika tokantrano mosa ny atsarany Osoa sy ny asoavany Osoa larana fahafolo ny fampianarantsika araka nefa diniko teo ny ambassadeur ny Osoa Elia indray no mandro tokantantsika ny amin'ny teny mitia fampianarana larana fahafolo ny fampianarantsika zany lohateny moa dia hoe tena noravainy Andriamanitra Abrahama ny didi folo jiosy ary namafisin'ilay zanany zany hoe tena potika zany io didi folo sy lana Mose ary nanapotika anazy voalohany dia ny dadany dia le Andriamanitra Abrahama mihitsiny ny Andriamanitra Abrahama no fa nampianarana antsika foana fa ny anarany dia Yahva. Mahitsy be zany ny teny ary mazava be mihitsy ny teny zao fa maripototra ny fampianarana satria ilay fanteny napetraky ny olona dia hoe ahoana moa zahatra napetraky ny dadany ko rahavany zanany zany dia foana moa zany ny tena fanteny napetraky ny olona rehetrarehetra zany hoe tena tsy mitombina mihitsy n'ilay teninao ambassadeur ny Osoa ny antony zavatra nomeny dadany ve dia ny zanany mianany mandrava azy dia iarahantsika mahita mihitsy nefa ny sary ankehitriny iarahana mahita mihitsy ny sary ankehitriny fa ina ilay sary misy tena ilay dadany mihitsy no nandrava an'ilay didi folo sy lalàna Mose voalohany indrindra ianaran'ilay Andriamanitra Abrahama izay nandrava azy moa dia fa Yahva satria ny tapenany mihitsy ny fitandremana ny didi folo sy lalàna Mose no tapenany araka n'ilay Isaia 66:3 avetsika vakina ndre mandeha zany izy Isaia 66:3 famitinana keliny teo amin'ny larana fahasivy ty Isaia 66:3 Isaia 66:3 no vaketsika vonina tsy dada Malayava azy Osoa zany izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka vozona alika izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa ary izay mandoro didika manitra ho fanatitra fahatsirovana dia ohatra ny misaotra ny sampy zany hoe io teny io zany dia mahitsy be mihitsy ny teny fa mametraka hoe tsy mety tsony ny fanaovana ny fisorohana bloqué amin'izay zany ny fisorohana dikan'io satria tsy azo atao tsony ny Levitikos 5:12 satria ny Levitikos 5:12 manao ny resaka fanatitra sy ino fisorohana ity zany hoe zay mbola manao an'izany dia tovy amin'ireo zava-doza hoe ohatra ny mamono olona ohatra ny mamolaka vozona alika ohatra manatitra rakisoa ary ohatra misaotra ny sampy zany hoe bloqué ny dada Yahva mihitsy ny fanaovana ny ino moa ny fisorohana izay ao amin'ny boky Levitikos 5:12 ka ny sary zany dia mametraka mazava amin'izay hoe ny ten'Andriamanitra io tsy azo anampiana tsy azo anesorana ny didi folo sy lalàna Mose raha vaketsika ny Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 dia milaza mihitsy hoe aza ampianareo ny teny dia aza anesoranareo ny teny fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay nidiko anareo mametraka mahitsy be zany ny teny eto hoe aza ampiana ny teny dia aza anesorana ny teny tandremo io fa didiny avy Andriamanitra nareo ka ny didiny avy Andriamanitra zany dia miteny mihitsy hoe tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana ny didi folo sy lalàna Mose eto nefa ny dada Yahva mihitsy atandeny bloqué n'ilay Levitikos 5:12 izay fanaovana an'ilay fisoronana
aventsika vakina kely aloha zay io fanamafisana foana levitiko toko fenambiny folo itio io nitapenany dada iava io nonka midiny fatelo levitiko 16-3 de avy teo tsika miditra amin'ny namany 3 et 5 de avy teo apitsika ary zao no entiny arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotrombola iray atao fanatitra noniota sy ondrolahy iray atao fanatitra dorana aloha zany le hoe mitondra omby sy ondry le resantsika tarikatra amin'ny levitiko toko fa ICA 66-3 eo amin'ny andininy fahenina de ampanatony arona ny vantotrombola zay atao fanatitra noniota zay ho an'ny tenany ka dia anao fanavotana ho an'ny tena sy ho an'ny ankonana izy zay eto zany de hoe misy koa zany a ny fakanale vantotrombola ho atao fanatitra noho ny ota sy ny maso mafa zany de etsy ambandratsika mahita an'le hoe fakana izy mizy amin'ny andininy izy minakadisanyle hoe eo mbola le andiny fadimy ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisany osy lahy roa atao fanatitra ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana reo daholo zany le hoe misy ondry misy osy ary misy omby reo zany le fanaovana le fanatitra ho atao amin'ny zanak'Israely fanafanana azy amin'ny fahotana ary hitantsika hoe fanatitra no ny ota hony zay de ary etra miandininy firy moa zany 3:30 sy ny 4:30 am'izay tsika dia mahita hoe fanaovana fanavotana sy fanesohana fahotana ho any zanak'Israely indray mandesa taona ity zavatra atao ity vaketsika andiny 3:30 sy ny 4:30 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny tranolay fionana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana ary dia olalana mandrakizay ao anareo zany anaovana fanavotana ho azy zanak'Israely indray mandeha isa taona amin'inona hanafahana hahafany amin'ny fahotana rehetra ka ny fanafana ny fahotana rehetrarehetra ho any zanak'Israely zany dia atao indray mandesa taona amin'ny fitondrana nyity fanatitra ity de ny omby ondry osy zany io mihitsy zany io fanafana ny fahotana io mihitsy noho ny bloqueny dada iavavy tsy azo atao tsony nefa nary ny didiny teo hoe lay didy amin'ny Deutéronomie 4 teo hoe aza napina aza nesoana dada iava nefa de tena trandiny nataony de inona nataony bloqueny avy hatrany levitiko toko 2:10 midika zany tsisy tsony ny fanafana ny fahotana adalana zay miditra ao anatin'le didy folo sy ny lalàna Mose zany de reo zay mitandrina sabata mivadiko so mpandoam-pafolo karena ireo moa zany tena important be am'zareo io adalàna ao zay miditra am'zany hevitra zany sy mbola manaraka an'izany didy folo sy lalàna Mose zany tena adalàna mihitsy ny anao efa tsy fahendrena tsony efa mitady fahafatesana ho any amin'ny elo mandrakizay anao ray zay aloha faharoa io teny io de efa midika zany fa tsy azo idirana intsony ny didy folo sy lalàna Mose fa tena rava tanteraka izy satria tsy navela idirana intsony bloqué tanteraka mihitsy zany ary matoa izy ny bloquena de tsy mety intsony ny idiranao sy hitsofotsofona ao ary tsy manisy didy mihitsy na manana ito aty orina tsisy mihitsy tsisy teny hoe ao fa ovahana indray izy de ampidirinao indray nareo tsy misy an'izany mihitsy ary io teny io de ozy dada iava hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andaingana zanak'olombelona ka hanenina sady tsy mety mandaina izy tsy mety manenina ka rehefa ny teny io didy folo sy lalàna Mose io tsy azo idirana intsony tsisy tsony ny famelan-kely ka tsy azo no idirana intsony de tsy nanenina izy nanao an'izay sady tsy andainga izy ka hoe ao nefa aveko indray ty rehefa aveo fa raha namerina io de lasa mandainga izy ny tena mariko satria efa mibloquenao kovahanao ndra Nomeria toko 7:20 Nomeria 23 19 Nomeria 23:19 atsika zay
Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka haninona, moa efa laza va izy ka tsy ho efainy zany, na efa nyteny va izy ka tsy hotoviny zany. Zany hoe Andriamanitra io zany tsy mba olombelona ka mandainga na olombelona ka manenina. Rehefa nyteny izy hoe bloqué ty dia bloqué hatramin'ny farany io, ary tsy mandainga amin'izany mihitsy ny izy, na manenina amin'izany tsisy lainga mihitsy zany teny zany. Ka raha izy zany resana dia efa nyteny izy hoe tsy mety tsony mitazona an'io tsy mety tsony nareo miditra ao bloqué io ka niny bloqué anazy dia izy tenany mihitsy, izy ny nanomeny io fa izy koa no ny bloqué an'io. Ary izay blocage zay dia tsisy afaka namahitsonina ny kely ary, satria na Yahosoara dia teny misy hoe tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literain teny tsotra ray azy, tsy azoko tena io zany dikan'izay, anie tsisy olona mahazo mikitikitika an'io fa i Dada Yahva mihitsy no nikitika an'io tamin'ny alalany ahoana, bloqué tsisy navelana hiditra intsony ny olona zay. Ary tsy misy teny mihitsy ny tateoriana teny hoe ao fa nivahako indray izany zavatra izany, tsisy. Tsy nisy teny teny hoe ary noho izany dia ho vahana indray izany zavatra izany teoriana ty. Ka na voan'ilay olombelona kely moa dia hoe rehefa tonga Yahosoa dia ny fanatirona sy fanatitra latsa-dratsy malainao, fa ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao hanao sitraponao Andriamanitra zay teny zay na voafitaka nrehetra ka lazainy fa hoe natsofoko atao anatin'ny didy folonay hony ilay zanak'Andriamanitra. Donc efa kitsika zay te zay aiza hoe misy an'izay te karoa kely hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao anahy zay rova. Ao amin'ny Salamo fa 117 zany jerevantsika zany. Salamo 47 misy teny eo alohan'io fa aloha jerevantsika aloha tany aloha tany ao amin'ny andininy fahenina, ao amin'ny andininy fahenina vaketsika aloha Salamo 40 dia 6:47 ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao, ny sofoko nataonao malady. Toy zany efa teny efa mazava be amin'ny zanak'Israely hoe tsy mety tsony ilay fanatitra latradra sy ny fanatitra hoanina, tsy mba sitraka ao tsony ireny, ary ny sofoko izy nataonao malady. Ny fanatitra dorona sy ny fanatitra noniota tsy mba nilainao. Tanao tena efa tsy mety tsony izy, dia rehefa tsy mety izy dia nisy an'ity teny ity, dia ity teny ity no heveriny mpitondra fivavahana sy ny olona izay tsy mahafantatry n'ina hoe naverina ao anatin'ny boky ny didy folo zany sy ny lalana Mose ilay zanak'Andriamanitra, satria nisy an'ity teny ity tao. Dia hoy izao, ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky, ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratana ahy, ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary lalanao no ataonatoko. Dia io ilay hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao nefa n'ilay dikany ihany nanoratana anazy dia ilay teny milaza ny Yahosoa rehetrarehetra nataon'ny mpaminany, fa tsy midika hoe nandeha niverina nampitandrina didy folo Yahosoa ho an'ny jentilisa na ho an'ny olona, satria rehefa tsy nekeny Dada Yahva intsony ilay resaka fisoloonana, dikan'izay raha vatanteraka iny rafitra anankiray iny tsy azo hidirana, ary tsy naneniny Dada Yahva amin'izany teny zany, satria efa toetrany mihitsy hoe za tsy mba manenina izany ary za tsy mbotra ny olombelona ka handainga. Fa rehefa nyteny hoe tsy mahazo hidirana intsony dia tsy mahazo hidirana intsony, tsy mba ho tahaka ny olona mivadibadika io Andriamanitra io. Ka androany ny teny nohidy rapitsinao, na Yahosoa miteny hoe aoka ny teninareo hoeny dia eny, ary rehefa tsy dia tsy fa ny ankoatran'izay dia avy any amin'ny devoly, na ilay zanak'Andriamanitra zany teny izay mihitsiny. Zany hoe rehefa nyteny zany Dada Yahva hoe non tsy mety tsony ny fisoloanana, dikan'izay rava ny didy folo sy lalana Mose, satria tsy azo hidirana intsony io. Fa Dada Yahva zany sady tsy mahazo, tsy hoe tsy mahazo fa izy tsy mety manao zany hoe androany izy manao hoe rapitso mivadika anao, hoe androany izy manao anao rapitso mivadika hoe, rehefa miteny izy hoe tsy azo hidirana intsony dia tsy azo hidirana. Ary ny porofolo zany
tamin'ny hoe nidorana mihitsy ny tempoly mba tsy isanao nitsony ny olona. Ny fandorana ny tempoly mihitsy no midika fa tena tsy mety tamin'ntsony ny fanaovana nty resaka didifolo ity ka nidorany mihitsy ny tempoly mba tsy isanao resaka fanatitra intsony eo latrehany. Midika zany fa rehefa tsisy tsony ny fanatitra tsy azo idirana tsony io didifolo sy lana mose io. Zay nydika zany rehetra zany. Ka ao antsika zany zay mandeha rehetra ny teny dia zao tsy misy tsony ny teny laza teoriana hoe afaka miditra ao anatin'io didifolo Yahosoa na n'ilay zanak'Andriamanitra satria nahoana tsy azo anampian'io, tsy azo anesorana. Ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny zanak'Israely tamin'ny didifolo, ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny andro ny didifolo dia io vatotromby lasy io, ondry lasy ny osy lahy io, ireo no ampiasainy ho famafana fahotany andria mandesa taona. Izay ilay tsy azo esorina amin'ny didifolo sy lalàna Mose raha vao mitandrina ny didifolo sy lalàna Mose ianao. Ka raha tonga kosa ny teny ity hoe anao ny sitraponao ao anatin'ny ronam-bokony na ny ratanao resaka hafa mihitsy zany teny zany, resaka hafa mihitsy zany. Ity ilay atao hoe ilay zanak'Andriamanitra izay ho tonga hanesitra ny fahotany zao tontolo zao izy ilay fanesoran'ny fahotany zao tontolo zao tsy miditra ry amin'ny didifolo ny resaka satria tsy afaka miditra any intsony ty zanak'Andriamanitra ity fa lalàna hafa amin'izay no metiny satria ilay didifolo sy lalàna Mose efa bare. Dia rehefa ny barena dia ozy ny tenin'ny Yahosoa hoe aoka ny teninareo hoe dia ary rehefa tsy dia tsy fa raha manao eny tsy tianareo dia volona anao an'iny. Ka raha dada iavana anao hoe tsia ka nisy ny teny hoe eny tampoka indray mety ambadika dia volona anao an'iny. Nao ia vakitsika ny tenin'ny Yahosoa aiza moa misy an'iny teny iny Matio lokarotsika ato aloha aoka ny teninareo hoe dia eny ary rehefa tsia dia tsia izany rova tasony aloha karoa kely atin'ny baiboly ato aloha misy lavana antony any zany ny tena marina. Fatsika aloha hijerikely izy aoka ny teny hoe deny aty amin'ny boky Mateo aloha mijerentsika satria ao ilay izy fa na mijery ny testamenta vaovao koa rehefa lasa tsy haiko tsony. Mateo ao amin'ny toko fahafiry zany. Raha misy mahita anazy malakilaky dia mba voakely malakilaky izy atsika mba tsy taraiky eto zany. Aoka ny tenareo hoe ny deny Matteo 5:37 zay ngamba izy io Matteo 5:37 Matteo 5:37 ozy Yahosoa zany eto no miteny fa aoka ny teninareo hoe ny deny ary rehefa tsy dia tsy fa izay mihoatra n'izany dia avy amin'ny divoly. Ilay ratsy zany io tiako teneny io. Ka eto zany ny teny voalaza marina rehefa nyteny zany io dada iava io hoe tsia tsy azo idirana tsony dia tsy azo idirana tsony izy midika an'izay. Fa tsy hanao avantura ratsy anao any anay mbola ampidirana ihany divoly no manao an'izay. Rehefa nyteny dada iava hoe tsy mahazo miditra tsony nareo rehefa izay dia tsy mahazo idiranao tsony iny midika an'izay. Tsy azonao ampidiranao mihitsy zany hoe Yahosoa zany na hoe ilay zanak'Andriamanitra zany hoe ao fa tsofoka tondray ity misy barazy eo ilay Deutéronome 4 dia hoe aza nampiana aza nesorana. Na ilay zanak'Andriamanitra kosa nanamafy an'izay hoe aza ampianareo ny teny ao anatin'io teny io tsy misy ho foana akory na delitéré na teny tsotra iray zany amin'ny lalàna hoy izy Yahosoa araka Matteo 5:18 zany hoe ilay dada malala iavany ny bloqué. Ilay zanak'Andriamanitra kosa ny teny hoe tsy azoko teny io teny io tsy azonao atsofoka ao anatin'ny didifolo mihitsy zany io zanak'Andriamanitra io midika zay. Zay mihitsy moa ko tiako apetraka eto amin'ilay sary ratsy nataonareo olombelona hoe nobatainareo indray ilay zanak'Andriamanitra dia natsofoka ireo tao nareo fa tsy zanak'Andriamanitra fa zavatra efa tsy izy Andriamanitra tsy izy natsofoka nareo iny. Lova ketsika ny teny Yahosoa Matteo 5:18 fa namporofona aminareo hoe na ilay zanak'Andriamanitra dia nanizigizina fa tsy azo ampidirinareo anatin'ny didifolo zany mihitsy izy satria tsy azo anampiana ny teny ao tsy azo anesorana
ny famelan-keloka ao anatin'ny didy folo dia tsy azo nampiana tsy azo nisoana fa tsy maintsy olo sy osy ary ombo ny azo atao ao fa tsy azo soloana olona noho izany tsy azo atsofoka ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io fa zay nanao an'izany a dia voly daholo nefa dia tena nanao an'izany daholo no rehetrarehetra mbola sy tonga saina io devoly tomponareo io mpiaray miasa amin'ny devoly ny Andriamanitra tsona io mbola sy tonga saina ihany ianao ino ny fandika andalana be ty miara-mety angentsika io e miara-mety angentsika io e blocage voalohany ny teny dada Iava tsy azo atao tsony fisorohana dikan'izany rava manontolo izy ray manontolo ange ty tsy mbe teny tsoatra ray no miafa tena toky sy andininy ray manontolo mihitsiny toky ray manontolo ny ara-potika daholo dikan'izany rava ny famelan-keloka zahatra mara famelan-keloka fe hidiranao adalana aloha zay hoa faharoa dada Iava no bloqué anazy tsy azo hidirana intsony ary izy tsy manenina ary izy tsy mampandainga ka rehefa tena izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany io bloqué hatramin'ny farany tsy azo hidirana intsony fahatelo raha milaza anao fa afaka miditra ao ny zanak'Andriamanitra ny bokin'ny Deutéronome 4:2 dia mitsipaka hoe tsy azo ampidirina io zanak'Andriamanitra io fahaefatra raha miteny ao fa ilay zanak'Andriamanitra mihitsy nge no afaka miditra amin'izany hevitra izany dia ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no teny hoe io boky io a dia lalàna Mose dia tsy afaka miditra ao mihitsy izy satria tsisy foana kory izy na amin'ny lalàna na litera raiza mandra-patanteraka izy rehetra tsy azonao kitehana io zany raha vao mitsofoka ao anatin'io didy folo ianao zany no midika fa tsy afaka miditra ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io fa zay napiditra n'ilay zanak'Andriamanitra ao ny akan'le ombisiotsy dia volona anao an'izany mazava be ny teny niarany jerevantsika teo le izy niarany jerentsika teo le izy ka raha vao bloqué nge zany le fisononany raha vao automatika ny didy fosy lana Mose sady efa tsy azo atao tsony miditra ao ravanga izy ny dikan'izany tsy azo ampiasaina ravanga izy ny dikan'izany tsy azo atao ninino io satria mipetraka foana le teny hoe tsy azo atao tsony ny fanatitra dikan'izany fa tsisy tsony ny famelan-keloka dia olo gaiga ianao raha mbola miditra anatin'izy mihitsy ny dikan'izany efa agegena adalana efa tena tsisy azo ifampiresana amin'izany hevitra izany tsony ny momba ny aminao raha mbola hitsofoka ao ianao satria mazava ny teny zay hiditra amin'izay tsika amin'ny satria dia efa mazava mihitsy zay teny zay hoe inona zany le resaka ataony Yahosoa kosany a dia nilaza izy fa apiditra momba ny amin'ny fanekena vaovao zay anazy rery any izy lasa atao fanekena ho an'ny olona ny didy folo natao fanekena ho any zanak'Israely fa Yahosoa kosa natao fanekena ho an'ny olona ary mba hatonga le fanekena ho an'ny olona hipetraka dia tsy maintsy potena le didy folo satria natokana ho any zanak'Israely ihany lozika be zany ny didy folo natokana ho any zanak'Israely ihany nefa ny Yahosoa kosany a ho an'ny olombelona rehetra manerana zao tontolo zao dia inona zany lozikan-javatra zany a satria izy fanekena ho an'izao tontolo zao a dia tsy maintsy potena amin'izay le taloha tarikatra satria hitodika ho any amin'izao tontolo zao zany le lay fifandraisan'ny dada Iava hitodika makany amin'izao tontolo zao fa tsy ho an'ny Israely anirery ihany zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy raha avany io didy folo io satria ho an'ny olona rehetra amin'izay ny fanekena raha vao mipetraka eo mantsy didy folo dia tsy afaka manatona ny dada Iava ny jetilizy satria ny didy folo dia natokana ho any zanak'Israely rery a dia tsisy afaka manatona anazy ny jetilizy ny dikan'izay kanefany a satria hoe ho any zao tontolo zao amin'izay le fanekena dia niditra amin'izay ny zava-baovao toika vakitsika amin'izay ny teny araka amin'ny bokyny Isaia dia zay ny antony nandravana ny didy folo mety tsy mila tsika amin'izay satria ho ampidirina ny jetilizy Isaia 42:6 izao ny voalaza ao izao Iava efa niantso anao tamin'ny famarehana nitantana ny tananao za ka hiaro anao dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona dia ho fanazavana ny jetilizy di tsara be mihitsy izy tena lasa fanekena ho an'ny olona Yahosoa ary ho fanazavana ny jetilizy zany hoe tafiditra zany ny jetilizy ny dikan'izao re olona miditra amin'izay ny jetilizy amin'ity fanekena homenan'ny olona rehetrarehetra ity ary ho lasa famonjena hatrany amin'ny farantany toka vakitsika zay teny zay hoe
famonjena zany amin'ny farantany Isaia zany moa zany izy lokarotsika kendesa hoe zay misy an'izay Isaia 48 angambany misy Isaia 49 dia 6 Isaia 49 6 no vakitsika indray Isaia 49 6 Isaia 49 6 vakitsika indray ty amin'ny anarany Hosoa eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompo anandratra ny firenen'ny Yakoba ianao sy ampody ny Israely sisa voaro io zany le hoe mamerina ny Israely sisa voaro mbola misy ampodiana zany ny Israelianina ndika an'izay fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao zany hoe ty zanak'Andriamanitra zay nanao fanekena ho an'olo ty zany ho lasa fanazavana ny jentilisa ary ho famonjeko izy dada Iava hatrany amin'ny farantany lasa hoe ho famonjena hatrany amin'ny farantany izy nampidirina ny jentilisa ndika an'izay ka raha ampidirina ny jentilisa tsy mety le didy folo satria le didy folo efa misy teny hoe didy ho an'ny zanak'Israely rery ihany zay le hoe tsy azo anao ampinana tsy azo anesoana dia tsy mety mihitsiny tsy azo ampifandraisana ny didy folo tsony zany ty zanak'Andriamanitra ty ndika an'izany satria izy dia manana lalàna hoe ampitambatra amin'Andriamanitra ny jentilisa indray nefa le jentilisa tsy mahazo mifandray amin'ny didy folo satria ilay didy folo misy teny hoe tsy natao anareo ty didy folo ty ary raha tokony any Israely rery ihany no mitandrina an'io dia tsy mety ho any jentilisa zay any amin'ny toeran-kafa misy anazy ho atambatra nefa andreo araka amin'ny dada Iava atahoana mampitambatra anazy lôzika be amin'izay satria iverany amin'ny dada Iava amin'izay ny olombelona rehetrarehetra zany dia nitovy amin'izay ny lalaka len'le zanany tamin'le dadany le dadany bloken'le didy folo fa le zanany kosany nanravana azy teo amin'ny azy fijaliana zay le izay nitoy ny asa nydika zay dada mala Iava ny bloken'le didy folo tsy mahazo mety tsotra fa tezitra tamin'ny Israely any izy zany lazaiko anareo hoe mandrakandro any nge tezitra tamin'ny Israely io dada Iava io satria tsy nivahany tsony le teny hoe blokena ny fisoroana le tany amin'ny didy folo zany fa ato amin'ny Hosoa kosa le fanekena vaovao dia tena nisy amin'izay lasa mpisorona ny olona sady lasa mpisorona ny olona lasa fanaty ny olona meko atsika dolo zay toko izay rehefa avy eo fa ato amin'ny Hosoa ilaina tsony hoe fanekena vaovao eo aloha dia efantsika hoe Hosoa mihitsy ilay atao hoe fanekena vaovao satria ny rano mihitsy no atao hoe rano ny fanekena vaovao ka anazy io raha io ka lay rano mihitsy no atao hoe rano ny fanekena vaovao dia izy zany ny fanekena vaovao ny dikan'izay araka ny boky Matio re avy antsika dia avoakako ary amin'ny écran rehefa avy eo Matio 28 film izy jevatsika nay aloha Matio 28 27 anoany zany 27 28 aotsika ary hijery le Matio 27 28 eo angambany izay Matio 28 loso dia 10 ty 26 ty sa 28 ohatrany tao 26 Matio 26 dia andininy fa 28 eo angambany izay dasoary hoe amin'ny andininy fa 27 Matio 26 27 ary nandraika apoka izy ka noho ny efa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity dia 28 fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay latsaka ao amin'ny maro ho famelan-keliko io fanekena moa zany misy fanamarena kely io dia fanekena vaovao izy io any amin'ny any ambanimbany any fa miteny moa tsy misy satria ty application dia tsy miteny zay fa any amin'le baiboly any dia misy soratra mihitsy masafa mihitsy ny hoe fanekena vaovao petraka tsara eo zany le izy any hoe ity no fanekena vaovao amin'ny rako ny dikan'izay teny zay zany nipetraka zany fa le fanekena tary misy akarandeo zany dia rehefa niseho le zanak'Andriamanitra dia io le atao hoe fanekena vaovao ka le fanekena vaovao zany matoy hipetraka dia tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha dia ny fanekena zay misy lalàna Mose zany tsy ny didy folo tsy maintsy miala iny zany ny dikan'izay
manjary tsy tafiditra ny jetilisa raha mbola eo mihitsy io satria le didy fotsiny lana Mose efa nomenantsika teo fa natokana ho an'ny zanak'Israely ihany ary efa nibloquer nefa le izy hoe zay miditra eo dia lasa mpanota ka zavatra mampanota ve nomenany jetilisa azy aminareo dia ijareo kely adalan'le olombelona tena adalana mahatsiravina mihitsy nalain'zareo ny didy folo ny fisoroana ny esorona zany hoe anao manao resaka le reto zay mihitsy niverenako foana le iziko dia ny batainy le zanak'Andriamanitra dia natsofony teo tena adalana izao tontolo zao ny arananao an'izany zany natao hoe devolona nampanao an'io le Andriamanitra tsy izy ny tomponao no nampanao an'io mahatonga saina fa tena nataony nanota tena faharatampony ny adalana mihitsy ianao satria io zanak'Andriamanitra io tsy afaka mitsofoko amin'le didy folo intsony ny antony le teny eo miteny hoe tsy azo napita tsy azo nesorona dia tsy afaka miditra eo izy ny dikan'izay diso aloha zany nareo ary tena diso be mahatsiravina mihitsy ary le zanaka tsy nanohitra ny tenin'ny dadany satria mahazanaka ny zanaka dia tsy mahazo manohitra ny dadany izy ka raha ny teny dadany hoe bloqueko ty dia izy koa tsy maintsy mandeha amin'izay hevitra zay inona amin'izay nataony aza tena nipotehiny teo amin'ny azy fijaliana le izy mo vita le fanekena vaovao zay nataon'ilay zanaka zay ao antsika ary hijery zava-bitany araka amin'ny bokiny tena tonga nantenareo aza manendrikendrika ny apôstôly zany fa ny apôstôly ve izy ndray hoe ndehibe ko any dada Iava hoe ao fa sokafana indray ty fa azo tandremany didy azo tany malagasy ny hafa firenena didy folo aza miteniteny foana mihitsy no ahenao lovaka antsika ny baiboly miteny hoe rava ny didy folo Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 tiany nataon'le zanany ary ty fanaraka tsara tamin'ny tenin'ny dadany Efesianina 2:15 fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambany atsika roa tao amin'ny tenany olom-baovao iray ka nanaovan'ny fihavanana tao amin'ny nofony Ehosoa zany nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana lalàna ny didy folo zany resahana zany loka vekitsika amin'ny teny frantsay izy io amin'ny teny frantsay Efesien izy misy teo Efesien 2:15 Efesien 2:15 ino inge il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, Yahushua a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Tena nesoriny daholo mihitsy ny valeur an'izany lalàna Mose zany. Toute la valeur à la loi de Moïse et à ses commandements. Ny nongotany daholo zany. Raha vao maika grave be valeur ny lalàna ve nongotanao tsy loza ve zany dikan'izany grave be ty phrase anakiraiky aty nao ne jevantsika amin'ny teny anglisy ina reny dikan'io amin'ny teny anglisy mbola tsy namaky an'ity ato raha vao maika io tena tantara be avoaka riry teknisianina le teo sao dia tsy navoaka anareo ay Ephesians chapter 2 verse 15 he abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with himself. In this way, who's the Indiana mamaky in this way, in this way, making peace. Zay ny fanaovan'ny Indiana mamaky io satria ny azy W ataony V na B. Zay. Zany hoe he abolished the Jewish law.
tena mpiteny lalàna ny jiosy wivitsy commandement ny gavakina regny miaraka amin'ny didy folo and rules sy ny rehetrarehetra instruction ao anatiny ao zany zay ny rules moa zany de hoe zay rehetra mikasikasika any am'izay resaky zay zany rava daholo ny didy fosy lalàna mose mahitsy be mihitsy io teny io miaraka amin'ny commandement kena moa ny Jewish law afa-tsy ny didy fosy lalàna mose zay ny lalàna an'izay hoe rava ozy ny tenin'Andriamanitra ka zay zany mivaly tenanao amin'ny teny hoe ao ny didy folo ny ravana ka le zana mihitsy na ny ravana azy satria rehefa mibloqué ny dadany le didy folo tarika hatramin'ilay fisolohany lozika ny vonoany am'izay teo miazy fitsalia ko ny zanany de ny confirme mihitsy aza hoe izy no tena fitaovana nampiasain'ny dadany a nandravany didy fosy lalàna mose dika zany fa nialany io dadany io mihitsy ny zanak'Israely fa tena tsy tiany azy ka zay lalàna nampifandray azy tamin'zareo a mpiteny zany ilazaka hoe aza mitomany ho jiosy ianao fa zava-dozy zany mitomany lozy ianao raha vao zany ny tadiavinao tsy misy dada iava zany Andriamanitra Abrahama zany nampitandrina io didy folo izany tsony a io rehefa bloqueko mbola idiranao tao iny ary na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony fa raha izy mitandrina io a mbola miantsy ady amin'ny dada iava na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony zay na tonga ny Iosa hoe tonga mironam-boky no vonao hitondra ny fanekena vaovao fa ny didy folo tsy azo iverenana tso satria dada iava no bloqué niny voalohany a moa Iosa tsy afaka mitsofoko anatin'ny rafitra iny a no zany mipetraka am'izay ny fanekena vaovao zao metiny Elia zao ary rehefa tonga Elia afaka mifahotana daholo ny olona zay niaraka tamin'ny Elia ary lasa tsy mahay manotany tso satria tafaraka amin'le tena famarinana Yahosoa lay fanekena vaovao lay zanaka ny dada malala Yahava tsy mahay manotany tso zay miaraka aminy nanomboka tany amin'ny taona 1984 izany fampianarana zany nandeha tsy mahay manotany tso zay miaraka amin'ny ambassadeur-ny Yahosoa efatrany zany ataonao na mangalatra an'izany teny zany zao ka iady hoe 1995 1994 1990 fa mba firy taona aloha anao tamin'izany fa ity teny ity kosa ny de niainga tamin'ny taona 1984 ary misy vavolombelona zany atao amin'ny fiangonan'ny Yahosoa ato misy mihitsy zay no tonga natantara hoe mahafantatra an'izany io le ny akatsy fa tena nisy zany sary zany moa ny taratasy fiangonana tamin'ny voalohany tato aza ny mpianatry ny tompo tamin'ny taona 1986 85 amany izy resy na io 85 na 86 fa tsy tadidiko tsony fa zay ny taratasy ety aminay ty voalohany zay zany nombana voalohany tamin'izany nanomboka ny toron'ny teny Yahosoa de nanana zay taratasy zay nafana ny toron-teny manerana ty Antananarivo ty tamin'izany ianao mba taiza tamin'izany 1984 zany bataiza ianao tamin'izany de zany ve no angalarinao tahaka zany rehefa ela be ohatry zany no ianao tahaka de mbola tsy menatra foana vena velatsika any iny aloha de hiditra antsika indray amin'ny teny frantsay hafa ndray zany tsika zany oke jery baiboly hafa ndray tsika de zay vo hiditra amin'ny teny jiosy rehefa avy eo Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens zany ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances io zany izy dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix zany hoe ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions zany hoe moravany tao amin'ny nofiny ny lalàna ny didy lalàna ao anatin'ny didy rehetrarehetra zany a dans ses prescriptions ao ny fitsipika rehetra ao anatiny ao ny didy sy ny fitsipika zany a raha vatao amin'ny nofiny Yahosoa mazava be mihitsy io sary io mba hafana mampikambana olona anankiray a ho lasa anankiray ny olona anankiroa tao amin'ny Yahosoa ary lasa napetraka ny fihavanana am'reto karazan'ireo reto tsy izy moa fa ny jiosy ny jentilisa zany satria niady reo tamin'ny andro ny didy folo mandroaka afafirenena mamono afafirenena foana ny Israelianina zany zava-misy tany aloha tany zany de mpiteny Yahosoa daholo zany rehetrarehetra zany a teo amin'ny azo fijaliana ka ny azo fijaliana ny Yahosoa de egalina famonoana ny didy folo sy lalàna Mose zay dao raha vakitsika indray ny io zay baiboly katolika romanina amin'ny teny frantsay io a dao indray tsika hijery ny teny hébreu
baiboly hebreonay jerevantsika eto a ao amin'ny sefera efesim fanimeko anareo fa averitsika ihany sefera efesim zany sefera avoy am'izay ry sefera efesim io izy io baiboly jiosy ty zany dikan'izay a chapter 2 verse 15 ohatra mahay miteny anglais ihany tsika zany rova raha mitoy zao tsy mampaniny zany ilaina foana zany am'izao farany zao io ala izy io a io le teny jiosy io ambony io a io izy io be de be ay zany izy zany tsy andany la andro era be tsika fa radiovakitsika midikany a ny transliteration to ambany ato tany de tatsika mivandravana eto zao ty torah be ty hoe io izy io io torah zany le potika raha olona io rava le torah daora vakitsika le izy a babatlo haeba bibsaro et torat habitsot vatrikota sy maro samihafa any tsy idirantsika iny fa ny resana eto zany nozy ny teniny zareo jiosy resaka torah ny resana eto a de ny didy folo sy lalanina mose mihitsy ny zany ny resana eto a oy ny baibolyny jiosy na ny sefer torah ny jiosy ka raha ny sefer torah ny jiosy zany no miteny eto amin'ny efesianina 15 fa torah le izy inona dikany ary ato moa tsy misy teny frantsay na teny gasy fa de tsy misy teny inglisy ndray a hoe raha tsika mijery zany a za moa zany teny inglisy amty voilà by abolition in his flesh the hostility which is the law of commandments in contained in ordinances so that in his aleo janona am'izay lehibe zay ato zany de miteny hoe by abolition in his flesh ohatran'le tarikatra ihany tamin'ny alalany nofony nandravanny hostility io zany le fandrafina ina le fandrafina which is the law of commandments tsina fa ny didy folo sy lanina mose de io ny didy folo sy lanina mose mihitsy le navoaka irembony ary hoe torat et torat ka ny baibolyny jiosy zany de mamoaka mihitsy fa ny rava teo amin'ny azo fijaliana olombela reto ato ambony tany de ny torah ary ny ateo torah de ny didy folo sy lalàna mose sota betsaka ny dada iavasy eo so atsika ny am'izany famarinana zany sa misy ho ampina koa inasony moa zany no ampina am'izany rava ny didy folo ny dikan'izay niara ny asa izy mianaka ny tena marina nanampy tsara ny dadany mihitsy le zanany ny dadany ny bloke tsy azodirina ntsony ato de ny zanany namono azy teo amin'ny azy fijaliana rava teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy ny lalàna mose mbola maly anao voprofy mihitsy ny original aiza ntsony zay tokony hitandremanao ny didy folo zao lalàna aiza ny idiranao ao satria ny dada iavano ny bloke an'io tsisy famelan-keliko ntsony zay miditra ao profony zany ianareo etra zay milaza fampanota satria mpitandrina didy folo nareo zay indrindra ny farana ny teny koa mbola misy sotoizana kely ty a atsika aloha mbola hijery kely tsika amin'ilay aiza moa arikatra amin'ny hébreu 7 a hébreu 7 18-19 mbola pitsika kely aloha hébreu 7 a et 18 sy ny 19 zany totsika teny gasy hébreu 7 a 18 teny 19 toy izany ary no nandravana ny didy taloha ho any hébreu io a no izy malemy sady tsy manasoa mazavabe zany fa tena rava zany ny didy folo sy lanina mose eto aty bokyny hébreu vaketsika io satria tsy nahalavorarina inona inona ny lalàna ka dia nampidirina fanatenana tsaratsara koa zay natona antsika an'andriamanitra ka io moa yahosoa le hoe ampidirina fanantenana tsaratsara koa yahosoa zay
voaporofo zany fa tena rava ny didy taloha ka ny didy taloha raha ny hebreo ny resanao a dia ny didy folo sy lalana Mose. Zany hoe vakitsika amin'ny teny frantsay, amin'ny teny frantsay chapitre 7 verset 18-19. L'ancienne règle a été imparfaite et inutile, alors on l'a supprimée. Ouh, écoutez. Raha mbola tsy mahay midika ny verbe supprimer anao dia nidana miverina keny amin'ilay classe de septième miverina maka CP fa mba hainy zareo ao kosa zany. 19. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. Zay. Les lois de Moïse zany resany eto ty l'ancienne règle. On a supprimé l'ancienne règle, la loi de Moïse, parce que cette loi n'a rien produit de quelque chose de parfait. Donc, bien sûr, on l'a supprimé. Ho an'izay meteny français dia maintsy teniko zay. Zany hoe tsy lanintsony ilay didy fosy lalana Mose satria tsy mahatonga olona parfait, ancienne règle, ancienne loi, io zany aleo potehina any. Dia ny potehiny Jehosoa izy ary ny apôstôly Paul mivavolombelona napotika anazy. Ny apôstôly Paul mihitsy zao miconforme amin'ny tenin'ny dada Yava sy miconforme amin'ny tenin'ny Jehosoa. Fa ny apôstôly ny sasany le miteniteny foana tsy le any amin'ny tsizy ireny milaza fa hoe ny apôstôly ndreo nameriny io tandrina didy folo mba misainy lehibe noho ny dada Yava zany apôstôly zany aminao. Mahery noho ny dada Yava izy nga, mahery noho ny Andriamanitra Abrahama, mahery noho Jehosoa nga izy aminao. Jehosoa raha tsy niditra tamin'izany hoe namerina ny afafina tamin'ny didy folo zany. Aiza koa mampitombona an'izany aminao. Tarova dia rediredy ny tena mpamosavy mihitsy ilay mampitandrona didy folo io. Dada Yava bloqué io, Jehosoa nandravan'io, dia tsy mentra zareo ny apôstôly ndreo niverina napiditra ny zansary zany. Mana ambany ny Andriamanitra Abrahama nareo amin'izany hevitry nareo zany. Hoe ny apôstôly ndray zany mamerina an'io ilay tandrina didy folo. Fa mba misaina ve nareo e? Fa na ilay zanak'Andriamanitra ambanianareo, indrindra ilay dadany ambanianareo, fa iza mihitsy nareo e? Tsy misy teny mihitsy nefa hoe mamahany io hatramin'ny farany. Aiza nisy tenin'ny mpaminany ny teny hoe ao vavahako indray ity. Fa na Jehosoa raha ny teny mihitsy hoe tsy azoko teny ange, tsy azo anampiny io, tsy azo inesoany e. Na izy ara zany tsy afaka mitsofoka ao ny dika azy zany. Ary zany no profa tena foana ny didy fosy lalana Mose fa miditra amin'izay ny fanekena vaovao Jehosoa sy ny lalànan'i Jehosoa. Zay natonga hoe tena misy lalàna mihitsy ny Jehosoa vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay sary izay ndeha. Lalànan'i Jehosoa hitantsika mihitsy ao amin'ny Jaona 12. Dia lalànan'i Jehosoa amin'izay raha olona ny arahana zao ampianarin'ny Elia zao. Dia izay ho any amin'ny lanitra tonga daholo manatona ny Elia. Zay natonga ny Elia miteny hoe manatona ny Elia amin'izay. Ireo iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Jehosoa tsy ketetra, ho any amin'ny lanitra izay misy any dada malala Yava andao ny bagazy ireo iaraka amin'ny Elia amin'izay. Jaona 12 49-50 vakitsika zao indray ny teny ary hoe manomboka eto lalànan'i Jehosoa amin'izay aloha ranao tsy misy idirany didy folo tsony. Jaona 12 49-50. Satria tsy niteny ho ahy eo faniraizana niraka izy no nandidy azy tsy maintsy ho lazaiko sy izay tsy maintsy ho ampianariko. Ary fantatry fa ny didiny no fiainana mandrakizay. Koa ny zavatra lazaiko ary dia lazaiko araka ny izay volazany ray tamina. Mazava be zany fa tena misy ny didiny ray. Misy didiny ray vaovao zany izay nentin'ny Jehosoa fa tsy mifandray amin'ny didy folo intsony. Tahaka lalam-panorenana io. Misy lalam-panorenana spesialina ho an'ny Amerikanina anazy iny. Misy kosa lalam-panorenana spesialina ho malagasy ho amin'ny malagasy iny dia ohatran'izay io. Ny lalam-panorenana didy folo natokana ho an'ny Israelianina anazy iny. Ny lalam-panorenan'ny Jehosoa kosa natokana ho an'ny jentilisa atsika indray zay. Maiza mandray amin'izay le izy. Samy manana ny azy amin'izay io. Zay teo vovonjy miaraka amin'ny Jehosoa, manaraka ny lalam-panorenan'ny Jehosoa, zao ampianarin'ny Elia zao, lasa olo masina, tsy mahay manao tenitsony, lasa tena olona tsara mihitsy ny ianao. Adala zay tsy mety tamin'izany. Zava mitenao fa zavatra tsara nge ty ampianarinao ty fa ny devoly manapotika an'ilay famarinana foana e. Asakasakanao zay mbola heny feona devoly any ihany. Zay tonga nampianatra hoe devoly ia madevoly azy dia tsy maintsy manaratsy Elia zany fa asany zany.
fa ny anjaranao kosa ny a mieno am'izay ny teniny Elia de fantaro fa tena mpamonjy izy ary mpanavitra dao iaraka amin'ny Elia am'izay any amin'ny lanitry tsika tena ho tantanako tongany ianao fa aza matahotra zany fa aviany zany Elia zany riverinany izy a matona vita nampiahantranao tahaka an'izao ary matony résultat miaraka amin'ny Elia tsisy olona manao ratsy tsony afa-tsy ny devoly zay miditra ady de mody manao ny adalana izy mba anaratsina fanjakany Joshua avily izy anao miavakely foana izy efa aveo fa atao amin'ny Joshua miaraka amin'ny Elia tena tsy manao ratsy tsony tena izy zay ny eo amin'ny Joshua zay zay le teo hoe miaraka amin'ny Elia zay mahafinaritra be mihitsy ka misy lalàna ny Joshua ary amaranantsika anazy a ny Korintiana voalohany 14:37 ny apôstôly aza nametraka mihitsy ny hoe tena misy ny lalàna ny Joshua Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany Korintiana voalohany 14:37 na manana fanahy dia aoko ho fantany tsara fa didiny tompo zay soratako anareo misy mihitsy zany ny didiny Joshua ny dikan'izay ka ny didiny Joshua zao arahana atao amin'ny Joshua zao tsy misy ifandraisany amin'ny didy folo intsony fa zay nipetraka atao anatin'ny didy folo rehetrarehetra hatramin'izay de ireo zay milaza fa tsy maintsy mpanota ireo iny efa olombelona mitany zany e mialahy atao ny dikan'izay aza manaraka an'ireo tsony andao anaraka ny Elia izy zao tontolo zao mihitsy no antsoko hoe andao anaraka ny Eliana rehetrarehetra fa tena tsy mahay manao ratsy tsony zay miaraka amin'ny Joshua le toriany Elia Eliana no mitory zay teny Joshua zay fa ny ankoatra ny Elia olona jiolahy sy mpangahatra ary devoly mpangalatahaka fotsiny tsisy nina fantany eo mbola mpampitandrina didy folo daholo reny raha ihany ny patroan'ireny ihany fa Elia kosany de miaraka amin'izany dada Maria-Yava zay naniraka azy ilay namorona anareo sy Joshua zay nanamboatra anareo mifarana ny teny koa miraso atsika samy teny Joshua ny amin'izany teny zany a ny beba manatony ny Joshua fa dino mangalatra an'izao fampianaran'izao rehefa resy lahatra aza manao an'izany zay ny lesona atsika amin'ny farika 12 rea eo atsika ariva afaka aza saotra betsaka dada Maria-Yava ny amin'ny teny matoky hafa voarainy tsiray avy zay fahamarinana izay fantany mihitsy ny ankehitriny ny fahamarinana ary zany ny etsoko azy hoe ny fanahy zay iverina ho any aminao dada Maria-Yava ao maiza mihaino ny teniny Elia mangataka Elia ho afainganina ny famerenana ny fanahy rehetrarehetra zay ho any aminao dada Maria-Yava ho any aminao ho any amin'ny lanitry ho any aminao any de ho any aminao sy Joshua vonjeo ny olona azarena ny olona dado fa vonjeo izy mba hitodika ho any aminao voninahitra honao mandrakizay amarino ny teninao dada Maria-Yava aoka ny fanahy tsisy hipetrapetraka intsony fa voantsonao ho any aminao hiazakazaka amin'izay ny fanahy rehetrarehetra hitady ianao tsy salasala intsony fa mazava loatra ny teny ary tena mazava ny fanazavana vonjeo ny olona aza dada Maria-Yava ianao ihany mahay manao an'izany zany mahatonga ny Elia mangataka hoe sokafo ny lalan'ilay fanahy hitodika ho any aminao sokafo ho any aminao izy zany teny zany mamerina azy ho any aminao ary aoka tena hiary asa daholo ny lanitra ho amin'ny famarinana ny olona dada Maria-Yava ho any aminao amarino zany teny Elia aza ho voninahitsy naranao masina amin'ny anaranao Joshua anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra sotra dada Maria-Yava sotra Joshua Halleluja amen de mirary isotsika etra samy teny Joshua zay ndreny ny afarany tentsika tamin'io tia de ho tahiny Joshua tony tapo amin'izay ny hevitra manarahany dada Yava sy Joshua manarahany Elia fa Elia no hitany hoe tia tany zao ndao hiaraka amiko waiza ho any amin'ny lanitra lanitra atsika ary ifampitantana amiko ianao hoentiko ho any aminay ianao ho any amin'ny Joshua ndao ary de mirasotsika samy teny Joshua ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka andray de reo matoly azy